Anisany mbola mitarika resabe moa amin'izao fotoana izao ny fanapa-kevitra izay noraisin'ny SADC nandritra ny fivoriana izay nitanterahana tany Dar es Salaam Tanzania momba izay indrindra dia manana ny ambarany ny praministra lefitra amin'ny sanany fanjariana ny tany sy ny fampandrosoana Andriamatoa Ajo Andrinanarivelo vola ravoavy eo amin'ny san'ny Tsirako Tarson Antrandy. Nirosoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ny zava-dehibe araka ny hevitry ny praministra lefitra amin'ny sahana amin'ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana Andriamatoa Ajo Andrinanarivelo raha nanontaniana mikasika amin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny SADC ny andresena lahatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tsy latsaka amin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny taona 2024. Ino angamba fa samy olon-dehibe zareo mahafantatra tokony atao raha ny zava-dehibe dia hoe ahoana ny ahafahantsika ary tokony hirositsika mankany amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary hametrahana fitondrana demokratika maro. Raha anisany efa nilaza ny fahavononany tsy latsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, hatreto kosa dia mbola tsy nilaza ny heviny ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Raha tanteraka ny hoe tsy latsaka amin'ny filohan'ny tetezamita, anisany rotsaka amin'ny fifidianana ve ny praministra lefitra amin'ny sahana amin'ny fanajariana ny tany sy fampandrosoana Ajo Andrinanarivelo. Mbola be da be le raha. Arak'izany dia mbola mipetraka ao ministera aloha hatreto ny mety ho filatsahana Andriamatoa Ajo Andrinanarivelo amin'ny fifidianana. Mbola ministera ihany koa ny filatsahan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina amin'ny fifidianana na tsia, fa raha nambarany ny herinandro lasa teo dia tsy ho ela no hanatanterahana izany.